Dia fanimiarabanareo rehetra tonga somatsara eto amin'ny chaîne indray androany. Elaela izay tsy niresaka taminareo dia fananiko mihitsy izany no miresaka aminareo amin'ity fampidirana ity. Dia androany izany dia fametrahany fond de teint ho an'ny hoditra be menaka. Izany no asehoko anareo androany, izany hoe ny mampaharitra ny fond de teint bebe kokoa eo amin'ny tarehanao. Dia izao zany ny finition dia raha ohatra ka liana zany ianao dia ndao avy hatrany ary. Miatomboka amin'ny tarehy efa voakarakara sy madio tsara zany tsika mazava ho azy. Ny crème hydratante tsara ho an'ny tarehy be menaka dia ny base gel na sérum na lotion spécial dia ilaina ny crème matavy be loatra. Dia ito no tena important indrindra dia ny base na ny fototra. Dia base tsy misy menaka zany mazava ho azy dia alana ny zavatra mampangirana. Ny ilaina dia manamaina na matifiant. Dia mety hisy any Madagasikara ity produit ity dia ito Nivea pour homme ity zany no ampiasaintsika androany. Misy ingrédient anatiny ity izay mampadididiky mitazona n'ilay fond de teint izay mampaharitra n'ilay fond de teint eo amin'ny tarehy. Efa be mpampiasa be mihitsy eto amin'ny YouTube. Dia atao massage tsara ohatr'izao amin'ny tarehy mihitsy ilay produit mba hamoaka an'izay madidididy izay dia izay no ilaina hitazomana an'ilay fond de teint eo amin'ny hoditra ao. Dia ny fond de teint mazava ho azy dia alana ny fond de teint izay misy illuminateur na glowy zany manana effet glowy. Dia mazava ho azy ny ilaina zany dia fond de teint maina, manamaina na maty. Dia izao raha azo atao dia brush na pinceau no ampiasaina fa tsy éponge satria ilay éponge iny lena. Éponge lena dia maika manome effet mando amin'ny tarehanao. Sady ny pinceau na ny brush ny borosy tsy mitroka produit be loatra amin'ny tarehanao, izany hoe somary matevitevina kokoa ny produit izay eo amin'ny tarehy dia tsy mivoaka haingana ny menaka. Dia marihako eto fa ny ilaina ny base iny zany no mitazona n'ilay fond de teint eo amin'ny tarehanao. Izay zany tena ilaina ny izy iny. Dia ny crème hydratante indray manantona ny hoditra ao mba ho mandimandina amin'izay ilay menaka tsy mivoaka haingana loatra. Dia ireo roa ireo zany tena ilaina be mihitsy indrindra fa ho an'ny hoditra be menaka. Eto zany manantinampy fond de teint fotsiny ho an'ny zavatra mila takonana. Dia ny zavatra ho ataoko manaraka eto video hafa mihitsy raha ohatra ka tianareo hita hoe ahoana ilay izy fanaovana ny highlighter sy ny sculpting bronzer dia lazao fa video hafa mihitsy izany. Ny famaranana ny finition manana choix roa tsika poudre na ity face spray ity. Ity face spray ity zany tsara indrindra ampiasaina dia zavatra tsy mampangirana na illuminateur dia izany hoe mety zany dia ny manamaina na manome effet maty. Mila mitazona tsara mihitsy ianao amin'izay. Fa androany zany dia ity poudre ity no ampiasaintsika avy amin'ny Rimmel ity. Tsy dia maty izy mazava ho azy. Dia asehoko anareo zany hoe ity ny couleur ampiasaiko 020 nude beige. Dia mahafinaritra kely anahy ty tsara amin'ilay izy ity. Dia ohatr'izao zany ny fametrahana poudre, alaina ilay produit dia ahifika izay produit excès dia atosika amin'ny tarehy ilay izy fa tsy sotoma. Atosika amin'ny tarehy ilay izy amin'izay mijanona bebe kokoa amin'ny tarehy, mijanona miditra no tsy manetsiketsika izay zavatra efa napetraka eo amin'ny tarehanao tamin'ny voalohany. Dia izay indray ilay izy zareo izay sady dia efa vita ny androany dia misaotra betsaka anareo naharitrany farany. Izay zany no an'ny tarehy be menaka. Raha ohatra ka misy video hafa tianareo ataoko dia misalasala milaza an'izany avy hatrany. Veloma daholo ary dia manaraka indray.
betsaka anareo nijery an'izay tutoriel izay raha nahafinaritra anao ka tianao handramana dia zarao amin'ny réseaux sociaux dia andefa hashtag dia mety apetraka ao amin'ny tutoriel manaraka ny sarinao dia aza adino misabone no misinscrire mampipoana ilay izy dia manampy ihany koa nareo amin'izay dia cliquez raha manaraka amin'ny vidéo manaraka e.